Tompolasy tombovavy tafaraky sika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao alatsinainy fa 5 septambra 2024 izao dikan'izay herinandro vaovao indray no diavintsika manomboka amin'ity andro ity izany isaoran'ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka iserasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto isika dia arabaina isika mianakavy tsy misy anavahana na ianao eto Tandrazana na ianao any ampitan'ny Rahamasina dia ananterana izay arabo mba mipirarintso izay araba midika ho fifamadorana midika ho fiarahana ary izany araba zany dia tsy misy anavahana fa ataontsika araba ny manjaka miadana ka tsy dia samy mahazo ny lafivalo hatrany andafin'ny rika. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity toy ny mahazatra eo ny famakafakana sy ny fandalinana toe-javatra izay mitranga eto amin'ny firenena masayana mahatonga ny saina zany tsy maintsy andinika ao anatin'ilay izy ary mahasahana lafin-javatra maro izay fandalinana izay resaka politika, resaka sosialy, resaka toe-karena, resaka fifandraisana amin'ny any ivelany momba ny trangam-piarahamonina sy ny sisa sy ny sisa afahantsika mamantatra zany hoe ahoana sy ahoana ny momba ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao hibanjinana ny hoavy afahana mandrefy sahady hoe raha izao zany ny fiainantsika manahoana ny hoavy manaraka ao. Eo ny mpisehatra eto amin'ny fandarana ny sénateur Joseph Fialon zao fa ao ambadika eo fa miomako miara-manonja MBS Radio Mada ity. Ny faniriana dia niarahanao hatramin'ny farany amin'izany miara-manonja MBS Radio Mada izany ka tsy sanatreo fotoana fotsiny na hoe tsisy atao ka nde hoe anaraka miara-manonja tsia fa ny hoe mba hahafahanao voy zany ny FDB sy mba hahafahanao ihany koa mampitombo ny fahalalana sy ny fahafantarana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka raha hiatrika zavatra ny firenena, raha hiatrika fifidianana, raha isan'ny fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisina dia mba hoe olom-pirenena mahafantatra no manapa-kevitra fa tsy hoe olom-pirenena zay hoe sanatria hoe mandeha anjambany na tsy malaly ninina ka dia voarebireby etsy sy aroa tsorina amintsika fa mitosaka arak'izay tratra mihitsy amin'izao fotoana izao ny fampalalam-baovao etsy sy aroa amin'ny endriny maro dia anjarantsika no mamantatra ao anatin'izay mamakafaka tsara mba tsy hinana amam-bolony izay le finanana amam-bolony izay mantsy no tena tsy mety mihitsy ary miteraka tsy fandrosoana ny finanana amam-bolony eo amin'izay hoe fiatrehana an'ireny trangan-javatra sy ny fampahafantarana isan-karazan'ireny tsorina amintsika tompoko fa tena ao anatina fiarahamonina ao anatina firenenao dia misy ny antsoina hoe hevitra tena mafonja, hevitra azo raisina, hevitra azo hoe tena entina mampivoatra ny fiainana fa misy koa ny antsoina hoe zoro-diran-kevitra. Misy an'izany misy natao hoe zoro-diran-kevitra any anatin'ny fiarahamonina any eny ny fiainantsika eny dia anjarantsika zany no mandalina ary tsy vitsy amin'izao fotoana izao no miteny hoe tena voafitaka izay satria izao tsy nampozanay izay tena nandeha pahitsiana tany aloha tany kanefa amin'izao fotoana izao ny résultat tena voamaika kikina, voamaika tsy manan-kohanina, voamaika sahirana miditra amin'ny rentrée zao volana septambra efa hita sady ny fahasairanana etsy sy aroa vao manomboka ny taom-pianarana dia fa hita izay fahasairanana izay. Iny ary tompolasy tompovavy hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika mialohan'ny resahantsika aloha zany ny mbola fitohizany resaka hoe sakatsakana izay atao amin'ny filoham-pirenena teo aloha ny président Marc Ravalomanana raha ny hoe ny azo aniny Antsirabe iny izy tamin'ny faran'ny herinandro teo hiatrika an'ilay fitaom-pivavahana andeha hivavaka ary nasainy teo anivon'ny fiangonana katolika romanina hiatrika an'izany lamesa lehibe zany dia eny an-dalana dia mbola nisy ny sakatsakana isan-karazany inefatra voasakana raha ny tatim-baovao zany ny président Marc Ravalomanana
sy neny lalora valimana zany sy zeo niaraka tamin'ny nefatra voasakana nefa dia filoham-pirenena teo aloha manana ny statut particulier zay sata manokana mifehan'izany hoe ananany zany hoe filoham-pirenena teo aloha zany de mbola mitoy ihany io tsy vao hoe tandroanina tamin'ny farany teo fa efa miseho foana izay toe-javatra izay misy horesantsika tsara mihitsy ny momba zany rehefa aveo fa raha hoe iainga amina trangam-piarahamonina aloha isika raha ny faran'ny herinandro teo zany dia mampalahelo foana ny toe-javatra mitranga eto amin'ity firenena malagasy ity mampalahelo foana mizahatra mitranga foana dia ohatra zany zao ny tontolon'ny université dia raha vao miteny hoe université mpanjakana de fa olana rabola zay resaka borsa zay resaka tsy fandoavana ny zay zon'ny mpampianatra zay zany foana no entsika fa zao zany zao raha miresaka hoe université Andrainjato zany any Fianaratsoa any dia hoe misy ny fahavoazana nisy firehetana sinsia dia zany no iainan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao raha ny zava misy aloha zany raha ny tontolon'ny université mpanjakana eto Madagasikara de mitaky fahaiza-mitantana tena matotra ny tontolon'ny université mba ahafahana hoe manatotosa nitsakany sy andavany ny asa ao anatin'izany université izany université mpanjakana ny resaka eto eo ny mpianatra eo ny mpampianatra eo ny mpandraharaha eo ny servisy isan-karazany izay miara-miasa amin'ny université mpanjakana raha ny resaka hoe fotodrafitrasa fotsiny ohatra de fa tany amin'ny repoblika voalohany tany amin'ny taona 70 tany aloha tany no nisiny izany hoe fotodrafitrasan'ny université izany raha ny resaka ohatra hoe ny etsekatso fotsiny zany hoe efa eo zany ny fanterana de mandeha ny tetibola isan-karazany rehefa mandeha ny fandinihana ny tetibola ininivony ateny meram-pirenena rehefa hoe année budgétaire anankiray zany de eny ihany hoe misy vola zao amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony sinsisa fa raha ny zavatra hita aloha de le fahanterana mipetraka ihany fahanterana eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa tafiditra ao anatin'izany ny bloky isan-karazany ny toerana fianarana ny laboratoire satria misy an'izany raha vao hoe université ny toerana famakiam-boky sinsisa ny cité universitaire ipetrahan'ny mpianatra de efa antitra ary izay fahanterana zay de mitaky fahaiza-mitantana io tontolon'ny fampianarana ambony io tompoko de efa azo hitarafana ihany koa ny tsy fetezan'ny fitantanan-draharaha-pirenena amin'izao fotoana zao ny tontolon'ny fampianarana ambony ko menimenina foana tsy grevy atsy deo zao vao faran'ny herinandro teo de teo ny teny akatso anay nisy fihetsiketsehana sinsisa de mijery indray ianao any amin'ny université any amin'ny faritra de misy problema ihany koa resaka hoe listrana borsa zany foana no miverimberina ao anatin'ny fotoana izay hoe ianaran'ny mpianatra izany de inona moa zany no vokatsoa azo avy amin'izay tsy misy ny tena hoe paikady mazava amin'ny tontolon'ny université zay le izy université mpanjakana fa raha ny tokony hoy zany amin'izao fotoana zao de mila reglena daholo ny olana izay mahazo ny université io moa fomba fiteny le hoe reglena fa hoe mila vahana daholo zany ny olana fa tsy hoe rehefa mahaolana ianao de hoe tipitopindray tontolon'ny université tsy mety an'izany hoe fa mana olana tipitopy zany ohatran'le fanampenana arabe goka etsenany etsy tsy mety an'izany io fa rehefa mamaolana ianao zany any amin'ny tontolon'ny université de izy rehetrarehetra mihitsy vahana satria ny mpitondra amin'izao fotoana zao de ny lokaloka mihitsy fa hoe rehefa zay ny tonga eo de atao an'izao atao ohatran'izao io mihitsy mively rano zany ane fifamatorana sady fanomezatoky zany ny dikan'izany ary ny tontolon'ny université de tafiditra ao anatin'izay tsara mihitsy inona nefa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ny zavatra mitranga dia eo noa ny tsy fahaiza-mitantana de iny tsy fahaiza-mitantana iny miteraka zavatra be deaibe ary rehefa miteraka zavatra be deaibe izy de mitombo ny olana de aveo lasa atao fitaovana politika fotsiny
entina azahoana toerana mandritra ny fampelezakevitra any tontolon'ny fampianarana ambony. Zay le izy. Raha resaka fotsiny zao ohatra hoe ty zany zao hoe nisy hoe firetana tany amin'ny hoe université ny Fianaratsoa. Na inona lo antony hoe natonga ny firetana fanadiadiana arak'le hoe misokatra ny fanadiadiana iny mazava iny. Fa ny zava-misy dia laya fahanterana aloha. Ohatra fotsiny zany zao ohatra fotsiny hoe amin'ny reny resaka installation électrique reny, resaka jiro, na resaka rano. Impiry moa zany rano teo akatso hoe tsisy rano tamin'ireny crise-ndrano reny. Io moa tsy mpianatra ny université any tratra ny crise-ndrano. Fa hoe tsy misy rano sisa de mitabataba ny mpianatra. Délestage ohatra ny teny votovorona, université Mpanjakana-Daolo zany délestage tsisy jiro. Aiza ny anaran'ny mpianatra ao anaty maizinao. Dia tabataba ny mpianatra manoloana an'izany, lojika be zany. Raha ohatra ny mpianatra ka mitabataba, fa eo zany ny fahanterana. De le fahanterana io tsy misy vahaolana tena hoe mipetraka mazava tsara. Fa de eo mitombo. Raha ny etsy-Akatso fotsiny zao ohatra ny université an'Akatso raha jerena ny fotodrafitrasa efa tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany ny akamaroany, nisy any moa ny taty aoriana tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa, fa ny akamaroany zany ireo vatatrano hitantsika fa tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany, ny toeram-pianaran'ny mpianatra misy an'izany hoe APF2 zany ao Akatso ao. Ny tena moa fa nianatra tany tamin'ny fotoanandro zay nakaty amin'ny asa fanaovan-gazety. Ny demi-tonneau adray manahoana ny atao hoe zany atoera ampianarana zany, resaka fanamafisam-peo, resaka sonorisation, misy mpianatra hatrany amin'ny 500 ane ohatra hoe amin'ny APF2 ohatra zany misy efa mpianatra 100 no mianatra ao resana hoe première année sy ny sisa. Ny sono am'izany ohatra mingonongonona fotsiny ny eninao aloha. Tsy araka ny tena izy mihitsy. Ianao moa zany hoe tena hoe hianatra anao le ao. Ny installation électrique tsy gagitsika raha misy court-circuit ery satria efa antitra le izy. Ny toerana zay hipetrahan'ny mpianatra any amin'ireny cité universitaire reny, hitanay zany satria tena moa fa tany efa taona maro lasa ary zany fa voaingana ihany koa vao nandeha tamin'ny reny toerany reny satria misy namana sy ohatran'izany. Fa sady efitra kely tsy tena hoe aleo tsy tenenina fa tena mampalahelo. Eto ny fandriana, de eto ny andrahoan-tsakafo, de eto ny seza kely andraisam-bahiny, de eto ny latabatra fanamianatra ao. Zay. De tsy araky ny tena hoe filany zany. Ka io zany io resaka tontolon'ny université io dia mila tena hoe tena fanavaozana sy fanamboarana tena ndretraretra mihitsy fa tsy vitan'ny kotsaingotsaingoka fotsiny ilay izy. Ka raha hoe misy firetana hony taroa, misy fihetsiketsehana hony tatsy, zany dia ao anatin'ilay fahavoazana daholo zay rehetra zay ary afaka amatarana ny fomba izay fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Resaka trangam-piarahamonina indray dia teo zany zao nisy hoe tsy fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana eroa. De ohatra zany zao hoe teny amin'iny faritra Varadrano iny zao eny andrefandrefana kady kely eny de nisy toe-javatra nampalahelo, nisy vonolona lehilahy anankiroa tamin'ireny le toerana le salle de jeu reny zany. Dia tonga ny mpanafika dia notafiana le salle de jeu, lasa ny fitaovana isan-karazany, dia nisy olona tao zany de ireo olona anankiroa tao reo zany izay hoe mpikarakara ao amin'le toerana de nokendaina tamin'ny fil de matiny ray, de le anankiray mbola tsy maty teo fa mbola nentina tany amin'ny hôpitaly Nanosy Avaratra. De rehefa nanao zay faraherin'ny ny apitsabo tao amin'ny hôpitaly Nanosy Avaratra dia tsy tana ny ain'le anankiray ihany koa, fatin'olona roa zany.
fa le anankiray le nentina teny amin'ny hôpitalina Nosy Avaratra tonga teny izy a mbola tsy maty fa mbola nahateny ihany de nanonona anaran'olona izy de rehefa nanonona anaran'olona izy a de mazava loatra fa nandray andraiky ny mpitandro filaminana natao ny fikaroana sisisa de efa nisy voasampotra zany dia zay no fandeha ny zavatra nitranga toe zavatra mampalahelo zany eto Antananarivo renivohitra zany atao anatin'ny faritra Analamanga zany misy von'olona amin'ny fomba tena mampalahelo feno abibiana hoy isika ikongo ny resaka teo akazobe ny resaka taloloha teo von'olona daholo zany rehetrarehetra zany fa ity ato amin'ny faritra Analamanga etsy andrefandrefa ny akatokely ilafy no nisy an'izany tamin'ny farany herinandro teo de mampalahelo zany toe-javatra zany hoy ny olona zany hoy ny mpiaramonina ary ireo nodimandro ireo moa zany de hoe tena hoe olona tokantrano fianakaviana anankiray ihany dia mampalahelo zavatra fa ihany koa entitsika zany mba hoe aperitseretana antsika menakavy hoe manahoany ty fiainantsika eto Madagasikara ty dradradradraina hoe ampiakarina ny arikarena miasa mandroso amin'ny firenena nefa mifandripahalemana tsy misy ahoana ny fomba esany amin'ny tsy fisiana fandripahalemana anankiray indray etsy akaikina etsy Nosy Zato Atsinanana etsy vao tapabolana teo zay ankizy kely vao 7 taona indray dia norarahan'olona sidra ankizy kely 7 taona raha ny tati-baovao moa zany de ny teny zany io ankizy io hoe na nisy olon-dehibe zany de hoe tsy azo anaovana fivalanandrano amin'ny toeran'io ozy le ankizy zany mba hoe ny teny zany de tonga de norarahana sidra le zaza nentina tany amin'ny hôpitaly fa herinandro 2 angam'izay tany amin'ny hôpitaly de tena simba le ankizy satria tsy afaka mijorotsony fa lasa mivokoka zany zaza izany ary miaina ao anatin'ny tena fangiry firina anankiray ihany koa tetsy ampita-tafika tamin'ny herinandro teo indray zany tovavy eo amin'ny 14 taona teo nisy nanondraka sidra koa de tena simba tanteraka ny ilany mivatan'ilay tovavy vao 14 taona teo raha betsaka indrindra tsy maintsy nandalo opération ny vatany tsy maintsy nesorona ny nonony de simba tanteraka no avon'ilay zazavavy zany ny zavatra misy eto Madagasikara inona no mahatonga an'izany resaka rehetrarehetra zany inona no mahatonga ny olona tsy afehtena ntsony inona no mahatonga ny asanjiolahy eo aloha ny asandemony zay aloha manjaka ny ratsy ary io ady io ny ady atao amin'izao fotoana zao tsy resaka hoe ady aman'olona zay no teneny ny président Marc Ravalomanana tany amin'ny JMJ nanontaniany ny mpanao gazety ny président Marc Ravalomanana tsy hoe le olona ny edina tsy zay fa le ratsy ao anatiny mahatonga an'le olombelona anao an'ity asa tsy manjary rehetrarehetra ity asany ratsy zany ka zay mihitsy le izy tena asany ratsy no edina eto Madagasikara amin'izao fotoana zao satria mahazovahana ny ratsy de le olombelona no ampiasainy manao an'ilay ratsy eo anivon'ny fiarahamonina de rehefa manjaka ny ratsy aza manantena toe-karena ivoatra eo aza manantena fiarahamonina ilamina eo aza manantena na inona rehefa izay hoe manjaka izay ny ratsy zany anankiray koa vao tamin'ny ty farany herinandro ty mpivarotrako ihany koa tena votovorona zany votovorona zany nisan'ny toerana tsy de andrenesana hoe korotana tsy de andrenesana hoe tsy fandripahalemana fa amin'izao fotoana zao tompoko de efa manomboka mahazoana ny tsy fandripahalemana ao avotovorona raha vao votovorona mantsy de hoe grevy polyteknika tsy zany tsony zao iny eo iny manana olana ny eo amin'ny polyteknika vao faraparanteo zao ny mpianatra tao nanao fihetsiketsehana fa ny fiarahamonina votovorona ihany keo amin'izao fotoana zao de tsy milamina satria efa manomboka mahazovahana indray ny asanjiolahy ny famakina-trano de vao tamin'ny farany herinandro teo indray zao de nisy mpivarotra indray ihany koa grossiste de manao an'ireny demi-gros reny no tafiana satria resabola satria maninona zany ny zavatra rehetra zany mitranga zany no ny tsy fisiana asa be de be ny tanora midonanaka foana
tsy misy a ny politikan'ny asa mipetraka mazavatsara eto amin'ity fireneny ity tsy misy fa de mifanilika ndraikitra no betsaka ho aiza daholo ireo tanora rehetrarehetra eo vao miditra ianao zany zao amin'ny fidiran'ny mpianatra de zao nyfanontaniana hoe ho aiza daholo reto ankizy tanora ireto ho aiza daholo dia anao inona azo ny CP azo ny BPC azo ny baka de miditra amin'ny fampianarana ambony mianatra ihany koa aloha zany de ilainy zay toy ny hoe midonanaka fahatany fotsiny fa ho aiza ireo tanora ireo ny tena tsara de hoe mamorona asa fa resaka fotsiny aloha zany raha ny eto Madagasikara aloha hatreto resaka zany ny tetikasa ambony latabatra io ny mipetraka tetikasa ambony latabatra fa ny fanatanterahana azy amin'ny fomba ahoana ilay diplôma azo ahoana no ampiasana azy mifanaraka amin'ny zava-misy eto an-toerana ka tsy gagitsika raha mitombo ny jiolahy diplômé eto amin'ity fireneny ity jiolahy diplômé no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao taloha hoe zany jiolahy zany hoe nazatra de hoe olona tsy de nahita fianarana sinsisa fa amin'izao fotoana zao tompoko ny jiolahy efa mahay informatika jiolahy tena hoe mahafehany zao teknôlôjia isan-karazany zao fiarakodia ny anaty garazy misy ina système d'alarme efa avoleta fa tafavoaka ny zalahy voavoany io garazy io voavoany io tafavoaka ny fiara am'zany mbola misy iny reny antivol avoaka tena de maneno sinzisa fa tafavoaka tsy retsaika dikan'izay zany lay jiolahy amin'izao fotoana zao raha ny hoe an-tanan-dehibe de jiolahy diplômé ka izy tsy maintsy miainaka de le fahaizany iny ampiasainy amin'ny zavatra ratsy fa tsy ampiasainy anasoavana ny mpiarabelona jiolahy diplômé no betsaka amin'izao fotoana izao ary ny olon-dratsy tena manana fahaizana avoleta mialatra moto moa zany de efa tsy lazaina intsony fa na hoe mihidy ary olo moto io ain-dralamy mamohana io sinsisy hoe idina an'izao de idina ny guidon de atao an'izao fa ainy ny mamohana io ainy ny mamelona an'io na misy kody io na misy iny io na misy iny io ainy foana de zany no zava-misy anisan'ny mamboatry firenena zany akoatran'ny mialatrombo sy ny tsy fandriampahalemana any ambanivohitra de zany ny endri-javatra an-tanan-dehibe amin'izao fotoana zao ka hoy isika hoe ady am'ratsy zany zao ty eto Madagasikara ty ady am'ratsy le olombelona ampiasainy tsy hoe anao tory-teny eto akory fa raisitsika fotsiny am'le fiafarany ny JMJ zany tany Atsirabe akoatran'ny resaka hoe nisy hoe ahoana ny resaka protocole sinsisa ino mbola zavatra hafa iny fa le hoe foto-kevin-dehibe dia le hoe fanetretena ihany koa zava-dehibe zay tsy miamboambo ianao satria hoe tsika eto zany de hoe trano be le moa no fomba filaza azy tany Atsirabe tany trano be tena ilaina ny fanetretena fa aiza ny fanetretena amin'izao fotoana zao iza ny tokony hanetry tena ny lehibe ahetry de ny aty ambany ho asandratra zany ny teny any anaty baiboly any zay manandra tena ahetry zay manetry tena no asandratra fa lay fanetretena zany ilaina fa ny zava-misy eto ane ny tokony amin'ny modely manandranandra tena foana milaza tsy anontaniana mandokandoka tena zany no zava-misy tsy mbola nisana vitan'izany mihitsy tao anatin'ny 80 taona inona ary zany tsy mbola nisana vitan'izany mihitsy fanandratantena ny dikan'izany raha mbola ny mpamatsy vola mahazatra ny arahantsika miasa de tsy ho tafavoaka eto mihitsy na amin'ny 2050 ary fanandratantena zany ny olona rehetra ny fiainana ane dia fifamenona ny fahazahoana fahombiazana fa tsisy an'izany hoe ianao mahavitsana raha mbola ny misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao tompoko de aza manatena no mbola hoe tonga de aingana ny fampandrosoana raha tsy miaraka amin'ny mpiara-miasa avy any velany aloha fa miankina amintsika ihany koa aloha le izy
miankina amintsika. Ohatra zany zao hoe soloana ohatra ny tale eo anivon'ny EDBM ohatra. EDBM moa zany fantatsika fa io dia sehatra anankiray zany manana andraikitra lehibe raha ohatra ianao hoe anangana société, anangana entreprise, anangana orinasa dia tsy maintsy ianao zany aloha mandeha amin'ny manangana société dia mankao amin'ny EDBM, rafitra anankiray izy io, ataontsika hoe rafitra teknika, tsy politika fa hoe teknika, fa hoe tafiditra ao ny politikan'ny mpampandrosoana, politika mpampandrosoana, toe-karena sy ny sisa zany. Fa zao na hosoloana ho injato ary ny tompon'andraikitra amin'ireny sehatra ireny, ohatra hoe raisika ho any EDBM dia hoe atao daholo ty hoe fanazavana isan-karazany ity, hoe zao ny teknika, zao ny ampandrosoana ny toe-karem-pirenena, isintomana mpamatsy vola avy any ivelany, fananganana orinasa sy ny sisa. Fa nga izy tinga mandeha fotsiny amin'izao. Tsy mandeha fotsiny amin'izao io. Kinenao raha ny orinasa efa misy maty daholo, zany ny tenen'le namana avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana tonga teto. Nisy orinasa efa betsaka teto amin'ny firenena, maty daholo ny akamarony. Ankoatran'izay mipotehana. Le orinasa mantsy eo no mipotehana vantana. Ohatra ny fanampotehana ny Tico sy ny Magro reny mivantana reny. Dia eo potehana akolaka, kendaina tsy dia maty. Eo ny orinasa potika satria vokatry ny tsy fahaiza mitantana ilay izy. Zay. Dia eo mipotiky ny cyclone na hoe potiky ny resaka ara-boajanahary zany. Zay le izy zay. Fa ny akamarony eto Madagasikara dia fampotehana hoe mipotehana vantana dia eo ihany koa ny fanampotehana vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Ka raha ohatra zany apetrantsika izay raharaha izay ny amin'ny hoe tsy fandriam-pahalemana eo ny fanoloana olona eto sy eroa. Le politika kapobeny mihitsy ny tsy ao. Ahoana moa no fomba hananganana orinasa kanefa ny tsy fandriam-pahalemana manjaka? Ahoana no fomba hananganana orinasa na hosoloana ho injato ara ny mpitantana ny EDBM kanefa ny enerzia tsy araky ny tokony ho izy? Hananganana orinasa any amin'ny faritra atsimo hoe zao hoe sy ny sisa hatramin'ireny resaka coton de Tuliarana be resaka ireny tsy verenantsika intsony ireny. Fa ny enerzia tsy misy, na hoe maivana, ny fandriam-pahalemana tsy misy, ny tontolo politika tsy milamina, be dia be krizy isan-karazany. Ka na hosoloanao foana raha ny lehibe mpitantana ny EDBM, iza mpandraraha afaka anana vovokaina amin'ny hoe fananganana orinasa izany. Nefa izay ny tokony izy hoe atsangana ny orinasa na hoe madinika salatsarana io na inona io dia rehefa mitsangana ny orinasa dia miteraka asa izay ho an'ny izay manana diplôma. Faraka ny tenentsika atao hoe jiolahy diplômé no feno eto amin'ireny vohatra amin'izao fotoana izao. Zay zany le fipetraka le raharaha ka isika mila mandinika tsara fa tsy kitaitaitra fotsiny hoe zao. Ho mariantsika anankiray farany mialohan'ny idiran'ny mpisehatra voalohany zany Andriamatoa Rakotoririna Joseph, président régional ny team any Sofia. Iny izany filoha any amin'ny faritra Sofia, filohan'ny Tico Madagasikara. Efa eo akaiky eo izy fa ny fanamariana fotsiny anankiray koa momba ny tyle resaka hoe fanadiova-teny ty, ohatra hoe resaka ikongo. Dia misy miteny zany any amin'ny mpitondra fanjakana any na mpanohana mpitondra fanjakana hoe le resaka ikongo ohatran'ny tsy hoe ohatra fa hoe ataon'ny sasany anaovana récupération politique. Dia izay le resaka ikongo iny dia hoe anaovan'ny sasany récupération politique.
tsy izay ny hoe tena marina ao anatin'le izy tsy misy an'izany manao récupération politique zany eo fa ny fanehoan-kevitra sy ny fanakianana manoloana ny zavatra tsy mety tompoko tsy resaka récupération politika izany rehefa misy tsy mety dia kianina hoe zao ny tsy mety satria mazava loatra fa reny fihetseham-bahoaka tany congrès izay mitako hoe fitsaram-bahoaka ny tadiavinay dia misy antony reny fa tsy tongatonga ho azy fotsiny zany misy antony reny tsy fitokisana ny fitondrana ny dikan'ireny tsy fitokisana ny mpitandro filaminana tsy fitokisana ny tontolon'ny fitsarana tsy ahodikodina ny resaka fa zay no izy ka raha mitenen'izany hoe ny ety amin'ny fanoerana de lazaina indray hoe récupération politique isako ny manehevitra zany isako ny manakira zany de hoe récupération politique zany nareo ny eo amin'ny fitondrana tsy vitanareo le tena mitondra araka ny tokony izy ny firenena de lazaina foana hoe récupération politique ahoana moa ny fomba aanginana manoloana ny reny toejavatra tany Congo ireny ahoana ny fomba anginana manoloana ny reny hatramina mpanao gazety any ivelany mamoaka ny vaovao ary ny mpanao gazety eto toerana mbola tara fa ny any amin'ny TV5 ny any amin'ny France 24 nefa mamoaka azy ery ananary dia ny soratra hoe urgent à Madagascar raha vao misy soratra urgent zay izy any amin'ny France 24 any de fa vaovao tena hoe vao milatsaka zany ny eto Madagascar mbola tsy malala inona fa ny arivo ampotra de ny any an-dafo no mahafantatra an'le izy de ahoana ny hoe récupération politique ka zay le izy hoe tsy mahafantatra zany ny atao hoe tsy fahaizany na hoe mody tsy mahafantatra ny tompona andraikitra isan-karazany de isako mesika de ahilika any amin'ny mpanohatra tim io any amin'ny mpanohatra io zao io nefa ny filazana ny zava-misy no atao iny ary raha isika Andriamatoa Rakotonorina zay foloa izany ny tiako Madagasikara anivo ny faritry Sofia raha vao miresaka hoe Sofia iny zany de iny Antsoe sy ny rehetrarehetra iny zany hoe Sofia izany miarabanao tompoko haly miarabanao rahalahy mandray amin'ity studio ty iny ary arabaina alohanao zany satria avilavitra tonga eto maromaro ny loha hevitra ho resantsika eo ny tsy fandriam-pahalemana eo ny fampidirana mpianatra ny social-bahoaka concertation nationale any amin'ny farany tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana io moa zany hoe efa mahafoaka io eto Madagasikara na any ambanivohitra na ny tanan-dehibe manahoana ny ao amin'ny faritry Sofia ny any amin'ny faritry Sofia tena tsy mandry ny fahalemana mitaintaina isan'andro ny vahoaka ny Sofia von'olona isan'andro any ambanivohitra any Atsahana ny omby very ny von'olona misy hany ka miravoravo tana tanteraka ny tantsaha ny fomba fiasany amin'ny Sofia iny dia rehefa mboly vary de mandeha any ambanivolo mitoka monina any ny mpamboly vary ahina zany no zany tsy fandriam-pahalemana zany fa tsy afaka ipetraka ambony vary any ambanivolo le ponina satria tonga ny dahalo manafika ny olona amin'ireny toerandreny rehefa amboly vary miaraka amin'ny omby iny namana miasa hoentina any ambanivolo zany hoe miala ny tanàna lehibe dia mandeha any Atsahana na alany mitokana ny fianakaviana ray eo ny mamboly ny vary sy fambolena zay misy rehetra any amin'ny faritra Sofia iny tsy vita nefa izany no io tsy fandriam-pahalemana io satria sady mangalatra no mamono le dahalo ny zava-nisy nefa mba misy nanao hetsika zay nahomby na manao faritra Sofia ao zay mitondra ny titre hoe tanamaro ny fandriam-pahalemana teo anatin'ny 3 volana teo zany namana io dokotera dentiste Richard coalition dia nanao hetsika mafimafy momba ny fandriam-pahalemana io 3 volana nandrinandro marina le faritra zay nietsehana fa sainginy misy manakina koa izy nefa tena hita ny fiatraikany amin'ny vahoaka zany le fomba fiasana ny tanana ny vahoaka amin'io tanamaro ny fandriam-pahalemana io dia misy olombisy teha hanozongozona nio namana io amin'io tanamaro ny fandriam-pahalemana io
dikan'zany mety mbola misy eo ambadimbadika eo reo namana mpanao rasy rehefa nahita ny fihetsika ny tanamaro ny fandriam-pahalemana zay raisan'ny marobe any ambanivohitra satria faly tena faly ny any ambanivohitra rehetra raha vao nahita hoe misy olo handray an-tanana mba namana hanenjika ty fandriam-pahalemana ity indraisanareo tasaha zay faly ny tasaha ravoravo ny tasaha satria mba niova kely ny fandriam-pahalemana fa zay zany manahirana kely hoe mbola misy any te hanozongozona ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana zay ataon'io coalition tariny docteur Risara io. Ny coalition tariny docteur Risara io dia sady manenjika ny aty amin'ny dahalo aty ambony latabatra no manenjika ny any atsaha. Zay no mampiavaka azy. Dia ravoravo le any ambanivohitra rehetra faly tanteraka satria teo dia lany fanahy mbola velona ohatra ny valala voatango ny tasaha tsy aiza hitana orankotina tsy aiza hitana ombana satria ny fanjakana efa tsy hita zay tena nefa mifanjakana ny tokony andraikiny zany amin'ny fampandriana fahalemana kanefa dia tsy hita de lasa ty amin'ny dokotera indray mandray andraikitra nandray andraikitra de ry dokotera indray mbola misy ihany te hanozongozona koa le esika ataony dokotera nefa izy sady miala vola poso no lany fotoana maro de mbola misy de kivy dokotera amin'ny farany soa ihany koa mbola soa ihany tsika mbola kivy izy hatram'izao mbola tsy kivy izy aloha mbola tsy kivy hatram'izao satria izahay sy ny tenako zay eto sady nitatana ny MBS Antsoy dia manampy azy tanteraka amin'ny fanetsehana ny io tanamaro ny fandriam-pahalemana io miara-miasa tanteraka zany izahay amin'io satria zava-dehibe ho antsika loatra zany fandriam-pahalemana izany dia tsy kivy izy saorana azy fa tsy kivy izy hatreto. Manaraka zay koa misy commandant groupement vaovao mahafatrapo ny asa nataony aloha hatreto satria manampy anay tokoa izy am'le fandriam-pahalemana ary tena miavaka kely ny anazy hatram'izay directeur de mitely volana koa angamba zay miavaka kely zay satria manao tsara aloha de tsara tsy azo atao directeur tsara de tsara efa ratsy de ratsy ka zay ny zava-misy amin'ny fandriam-pahalemana any tena tsy nandro fahalemana fa izay mba atenahina raha ohatra ka tsy voazongozon'ireo mpanao ratsy tsy voazongozon'ireo mpanao ratsy fa ny vahoaka rehetra moa zany de mbola ho mandamosiny jiaby hatreto ka de zay no mbola alohan'ny amaranako nyty fandriam-pahalemana tya anetana anatsika rehetra any amin'ny faritra Sofia iny indrindra moa ianareo fa manampy tanteraka aza mety ho rebreben'ireo olo mpanaratsy ireo fa vonina hanampy tanteraka atsika mianakavy zay azo atao aloha zay azo atao hatreto aharahantsika mahita ny vokatra efa misy de tsy hoan'ny dokotera Risara na hoan'ny aty amin'ny nafoana ny tombotsy fa hoantsika mianakavy raisiko ny teny namana Rakotonirina Joseph fa izy moa zany filo ny tim ao amin'ny faritry Sofia faritry Sofia malalaka be Antsoy vao resaka teo fa tsy misy dokotera Risara daholo akory ny toerana amin'ny faritry Sofia ohatra hoe hatrany Mampikony mbola ao aminareo daholo zany Sofia de ahoana ny akoatr'izay satria anao miteny teo ny mpitondra fanjakana ohatrany tsy hita zay ataony de lasa ny vahoaka ny s'organiser izy marina zay mivelatra be i faritry Sofia Mandritsara Befandrina Belanana Paul Berger Mampikony dia ho tetezindreo araky ny programme efa tany Belanana zao izy tamin'ny herinandro lasa teo efa nandeha tany Belanana satria no zay ezaka atao zay de ny olona misy manafatra mba tongava aty dokotera fa tena efa mahamay zay aty mba tongava aty anao de tonga tany izy tany amin'iny faritry Belanana iny dia atsoatsy hanao an'ny Befandrina de tetezina ohatran'izay zany le faritra zay satria faritra fito ao Sofia sisy mandry ny fahalemana dikan'izay hoe zany tsy mahatoky ny rafitra efa misy ny ara-panjakana misy brigade ny zandary sisa amin'ireny toeran'ireny
no lasa hoe misy organisation hafa mihitsy mivoaka vaty amin'ny nivon'ny fiarahamonina de lasa mivoaka n'zany hoe dokter Richard manao hoe fandaminana amin'ny hoe mba isiny ny fandriam-pahalema fa aizany mpitandro filaminana manoloana an'zany tsy fandriam-pahalema asandalo sy ny sisy zany zay tsy matoky le vahoaka tena tsy matoky ny fanjakana zay mitondra ny vahoaka satria nisy dina natao tao izy le vahoaka aloha rangatsika ikarakara tena nisy dina natao tao talohan'io dina malaikalatra io dia nokarakarain'ny fokon'olona rehefa nisy talohan'io dina besaboa le dinany besaboa dia zay tratra vonoina tsy naky ny fanjakana iny najanona dia nanao ny dina malaikalatra inona indray io dina malaikalatra io nasolo an'le dinany besaboa dia nisy rafitra natao tamin'ny dina malaikalatra io zay nekeny fanjakana iarahana miasa ny fanjakana mitondrany atoerana nekena somatsara zany io dina malaikalatra io fa zava-nisy tsy nampandry fahalemana tsisy zavatra niova teo ihany no teo ohatra no teo ary vomeny ratsy vo maiky ny ara satria tao anatin'ny dina malaikalatra dia nisy opération misy dahalo rain-dahany zay tao nahatratrarana omby amanjatony zay natao fourrière tamin'ny toerana iray rehefa natao fourrière tamin'ny toerana iray le nanataratasy mazava na azony tompony ho an'izay tsy manana tsy mahazo ny tompony ny omby fourrière moa tsisy anina hoanina ny maty ny afarany tsy izay tena ny afarany ny omby tao zany hoe aiza marina tena ny afarany le tsy azon'le tompony na dia tsy mazava be ka tsisy fiatraikany zany le dina malaikalatra amin'le fiarahamonina tany satria misy niarahana miasa nisy zavatra nekeny fanjakana tao de nisy bokony na rafitra hitantarana ny dinana malaikalatra io de tsisy fiatraikany zay no nahatonga ny poirany dokter Richard satria tena efa mahavaivay loatra misy zobabiko de mipoteny ny maso misy nahita poteny efa so ihany fa mbola velona moa izy fa tsy maty ny dahalo tsisy zavatra azony dahalo koa satria tsisy ihany natoetoerana ka tsy matoky ny fanjakana ny vahoaka any amin'ny toerana iny am'izao hoe tsy matoky n'izay fandrasa tsisy hoe inona ny raha sy ny fanjakana tanana fa nanomboka teny mba niovaniova kely niovaniova be zany nanomboka te fa zay mbola hataondreo olon-drasy anakiviana azy koa tsy hay fa zay no isaorana araky le teneniko teo ny eo amin'ny gendarmerie zany atreto nisy fiovany noho nio commanda voatonga ao io de miara-miasa tsara zany sy dokter Richard sy ny commanda io de misy ny fandrina mba hafa be noho teo alohan'ny angeta ty zao nisy omby very satria taoriny izy nandeha tany belana de verindreo fa mangingina satria manao fanentanana amin'ny MBS isaky ny tsabosy tsisy nisy tsabosy ray tsy nisy de asa no everina fa tsy eo angamba de misy omby very indray so ihany moa fa mbola tratra sasany le omby very tamin'ny alohan'ny zany hoe ny fisiny ny fitaovam-pifandraisana ihany ko zany dia manome aina ny fampandrina fahalemana zava-dehibe satria hoe misy mifanetana amin'ny MBS any Antsoy dia mandray an'iny ny olona tonga de efa mandray ny andraikiny zay dia ahoana ny fitaovam-pifandraisana any amin'ny faritra hafa satria hoe midadasika be le faritra Sofia iny tena ohatrany hoe olana ohatrany tsisy telefona ny lalana ratsy any kodaoda any de manjaka ry zalahy ny programany dokter Richard izara telefona rehefa mizara mba ampahaingakaingana le fifandraisana amin'ny Antsoy zao de na io zay samy Antsoy de efa misy telefona mifandray vo misy zavatra de efa fampiantso ny ponina sy aty amin'ny coalition fampiantso dia hitarina amin'ny faritra zany zay ezaka zay hitarina io telefona io
ka tsy maintsy apetraka any ty fanontanian'ity raha kotonirina Joseph ianao moa zany filoha régional ny team Sofia ny amin'ny hoe manao hetsika io docteur Richard sy organisation ataony eo de ozy ianao teo hoe efa misy migafigafi-ndray atao mbadibadika ato de efa misy miteny misy ambadika politika io le docteur Richard ty sao de latsaka député ty sao de anao an'izao ty sao de anao an'izao nefa raha fitantaranao azy teo zany hoe tena hoe le misy tsy fandraisana ndraikitra ataon'izay rafim-panjakana ny atoerana de lasa le olona no mijoro ahoana ny resaka ambadimbadika politika zay indrindra no eritreretin'ny sasany zay indrindra no eritreretin'ny sasany satria nisy fotoana ny tenako zany niaraka tamin'zareo ny tournée tany ambanimbolo de vao manao ny programme zay amin'ny daty oatra zao tonga any aminareo tonga marobe le olona betsaka tena betsaka docteur Richard tsy zavatra hoentina fa hanetana ny olona fotsiny tonga maro faly dia satria ny olona mihaino MBS koa le olona MBS Antsoy dia faly ny olona fa tonga de docteur Richard hanetana fandriampahalemana ka ny eritreritry ny sasa zany de hoe anao politika angamba i docteur Richard io zay tsorona aloha fisampikambanao mitima fa hoe fitiavan-tanindrazana tena aseny hoe tena malahelo loatra zao izy am'ty faritra misy anahy ty dia mitsangana na inoko dona na inoko ahatra fa nareo kaza misahirana amin'ny politika fa ino manahirana anareo de ino ny voiziny sasany moa zany tsy maninona fa satria zay no eritreretina fa ny fahitana azy fitiavan-tanindrazana mihitsy eny ary zay ny resaka fandriampahalemana lasa ny olona zany no mandray atanana ny hoaviny eo amin'ity tontolon'ny fandriampahalemana ity any amin'ny faritry Sofia fa ny raisantsika rehetra eto Madagasikara de rentrée fidiran'ny mpianatra ohatrany sahirana le fampidirana mpianatra any amin'ny faritry Sofia raha ny enao ty aloha ahoana tsara amin'ny fipetrany sahirana tena sahirana mafy le fampidirana mpianatra tsy hita mety hoe inona no atao fa zay tatsahana ankamaroan'ny olona tasahany ankamaroan'ny olona ny vokatra tsy mandeha amin'izay loha ny vidim-bokatra ny vidin'ny PPN zay vidina tena manahirana be asio ohatra kely hoe ninonina savony kafe siramamy sy ny rehetrarehetra tena eritrereto am'izao fotoana zao tsy Sofia eninjato ny kapokany vary raha misy hatram'izay raha ny lafindrindra efa zato zay misy hatram'izay dia eninjato izy am'izao fotoana zao dikan'izany atsoatsy izy ny tena misy zany hatram'izay eninjato io any amin'ny maitsoatra no miakatra eninjato raha iakatra nefa zao izy de efa zay zao izy efa manomboka tam'volana juin efa eninjato dimanjato dikan'izany efa mieritreritra amin'ny maitsoahitra any fa tapakatra fara-pahomorana nefa any potiny azy zany fara-pahomorany valonjato ny Antananarivo zao fa valonjato ny kapoka raha be dia be dia ny PPN lafo be ninona vidina ninona siramamy pétrole sy ny namana piditra amin'ny mpianatra am'izay ny fidiram-bola ny tasany efa tsy fantatra hoe inona atreto any amin'ny faritra iny tsy de misy orinasa firy tsisy de misy any de lany fanahy fotsiny hoe aiza asa misy zaza tsy ho tafiditra mihitsy ary tena azo antoka fa tafiditra mianatra noho zay tsy famividy zay tany aminareo tany ity fotoanam-panjakana ity nanao propagande be mihitsy tamin'ny fotoana mba havereny kely hoe inona no nitenenina taminareo tamin'ireny fampanantenana isan-karazany raha hoe resaka fampianarana ohatra raha ny voahaingana indrindra zao ny université miatona fotsiny izy zao efa natomboka fa miatona tsy fantatra hoe aiza ny fandeha ny université any ao Antsoy natomboka de nijanona teo nampanantena tamin'ny heritaona aloha izy hoe ny fisoratana anarana de tsy andoavam-bola ny zava-misy anefa de zao tsy mandovola zao za tsy mandovola ka ny zava-misy de zao le mpampianatra tsisy ninina atao inona no vidina lacray inona no vidina fitaovana hampianarana ny zaza ka mampisy olana an'le ray aman-dreny sy ny mpampianatra le fitenenana hoe tsy mandoha vola le fampidirana ny mpianatra
amin'ny sekolim-panjakana io sekolim-panjakana raha ny tokony ho izy zany efa vonina ny fitaovana jiaby ho an'ny mpampianatra tsisy anefa zay voatery ny mpampianatra hoe mandoha vola atsika tamin'ny herintaona zay am'ty taona ty zay mbola tsy naheno zay na mandoha vola na tsy mandoha vola mbola tsy maheno an'izay ny olo mo efa tsy te hiainon'iny zay fampanantenana efa tsy te hiaino satria matetika tsy marina tsy mazava tenenina de tsy tonga am'izay misy azy le teny zay ataon'ny fitondram-panjakana lainga zany ny fandraisan'ny olona azy misy hoe ny teny izy tam'izao nefa tsy zay kory tsy tanteraka lisy zay sara am'izay zany le rehefa tsy mianatra ny ankizy any amin'ny faritry any de maninona mirenireny vary miandromby mirenireny mitsipona tavoangy ny sasany mitsipona nata vola kely tena manahirany mampalahelo tena mampalahelo satria tsy ny fiandrasan'omby efa tsy miandromby eny efa de mirenireny manangonangona zavatra mba azahoana vola kely eny nefa rany mivarina ny am'zavatra tsy tokony ataony nefa rany lasa manaonao foana lasa trangany tsy fandrimpahalemana efa nresahanao ihany moa ny resaka hoe fampianarana andeha ataontsika hoe sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny resaka fahasalamana sinsisa manaona nareo manahirana raha vo miteny amin'ny resaka fahasalamana raha marary dia ahoana satria raha marary raha tsy manam-bola de maty vidy mpanafody tsy zaka vidina ny fanafody amin'ny dokotera indrindrandrindra raha mididy zany de fa zanahary ny sisa tavandraina ny vola tsy aharaka anao am'izay amin'ny fanidina zany raha vo resaka tsy fahasalamana no tenenina zany hoe efa manakina amin'Andriamanitra fotsiny sisa ataon'ny fiarahamonina any amin'ny tsy fahasalamana zay tsy azo ialana fa tsy maintsy miditra hopitaly fa mihena ny fidiranao hopitaly noho zay zavatra zay mitsabo tena any an-trano any zany ny olona raha otraka mbola azo tsaboina noho ny fiakidangany ny fikirikirana fahasalamana any amin'ny reny hopitaly reny fa nga moa tsy nidradradraina hopitaly manara-penitra zao hoe sinsisy na eno an'izany nareo eno tanteraka ny hopitaly manara-penitra malaza ny hopitaly manara-penitra lazaiko anao fa tamin'ny andro fotoan'ny fitondran'ny ara-valomanana dia misy fanafody zay vidina mora amin'ny hopitaly to mbola hitako misy ao fa ohatra tsy de mandeha am'izay tokony ho izy no fahitako anazy misy fanafody vidina mora amin'ny hopitaly voakarakara anao rehefa tonga amin'ny hopitaly fa izao anao araka le teneniko teo vo miditra hopitaly dia hoe ho faty sa ho velona raha vo tsisy fanafody wako inona ataony dokotera eo ny dokotera tsy vidy fanafody ho anao mipetraka am'izay ho faty sa ho velona ka raha mbola ny zava-misy zany de raha ohatra mbola azo eafina any an-trano de mitady n'izay fomba isabony any an-trano any nefa zany zava-zany tsy azo antoka fa voatery ny zava-misy lasa mandositra hopitaly ny olona ny Fatra Sofia io moa zany tsy hoe amin'ny Fatra Sofia ihany fa manerana amin'ny Madagasikara mihitsy na ny eto Antananarivo ara ohatra zany lasa mandositra hopitaly le olona noho ny tsy fananam-bola zany de aiza moa zany no ahafahany hoe toe-karem-pirenena androso am'izany vahoaka marary fangaro vahoaka marary afaka hiasa ianao miteny hoe zao ny tahan'ny arikarena ho tratrarina nefa vahoakanao raha marary vahoakanao ara mila fandidina tsy afaka didina izy fa de miandry fahafatesana ary besaka ny tranga tahaka an'izany zany dia avy eo zany manakina ny aty amin'ny mpanoatra de lazaina hoe manao récupération politique zao ianao ny tsy mahay mitantana ko ny olona lazaina fa hoe manao récupération politique zay le mila tena mazava tsara fa io zany zao ny avane Sofia milaza tsara mihitsy hoe tena rehefa tsy manam-bola dia tsy voatsabo araka ny tokony izy ary mandositra hopitaly ny olona fa anao ny tsabotsaboana any an-trano any nefa iny tsy azo antoka araka ny voalaza teo ity raharaha ty moa Andriamatora Kotonena Joseph izay filoha régional zany tika Madagasikara Sofia
maro hoe mandeha fanakanana miteny ny zavatra tsy mety fa misy ny vahaolana concertation nationale ahoana ny fandraisan'ny any Sofia an'izany hoe concertation nationale fikaonan-doha-pirenena zany mety nandiniana sy hoe arso eo ambony latabatra ny raharaha ifampidiniana ahoana ny fahitanareo an'izay raharaha zay sy ny lanjany mba tonga any Sofia ve zany resaka zany miandry ary tena miandry ny vahoakan'ny Sofia amin'ny concertation nationale io satria nahoana ny antony de fa leo tanteraka ny vahoaka amin'ity fitondram-panjakana ity leo vovoka tanteraka ary betsaka no latsam-pananina ka tena miandry tanteraka ary mitaitaina hoe isy ihany ve zany sa tsy hoisy tsy maintsy misy io de zay ny fanontaniana mipetraka indrindrandrindra ho anay tompona andraikitra ahoana misy izy ve zany concertation zany sa tsy hoisy miandry tanteraka ny vahoakan'ny Sofia amin'ny concertation nationale io ary de ino fanomezatoky amintsika avy aty hoe isy le concertation nationale ary azo antoka ny fisiny fa atao hoe misy zany le izy hisy le izy inona mba ianao zao no hitako eto aloha inona no mba etaponareo zany manoloana ny raharaha eto amintsika zay azo entina ny amin'ny concertation eo mififidianana sisisa ny etaponay akaiky zany dia mila ovana tanteraka ny rafitra misy eto Madagasikara ohatra ny CENI zay voatontonona foana io CENI efa nahitana problème maro hatramin'izay tsy nareo rery no miteny an'io fa ny any ivelany ary manan-kina an'io vondrony Europeana zay sisa satria nahoana ozy ianao ity CENI zany de tsy atokisana zay ny tena zava-misy tsy atokisana satria nahoana satria tsy ny raisana ny fametrahana azy ny fahitanay azy tsy raisana hoe araky mahaleo tena araky mahasony azy ny zay dradradradrana fa mahaleo tena ianao zany mahita tonga de tsy mahaleo tena io sainina fotsiny fa le indépendance raha mijery ny fihetsika ataon'ny CENI dia tsy hita zay fananana zany fahaleovan-tena zany fa mbola misy zavatra ekinany ary jereny aty amin'ny fanjakana zany hoe raha ny fahatanay ny vaovao mandeha zany de tsy tokony iainon'izan'iza ny CENI fa de fa izy ny tompony de mametraka tsara zay hitondrany ny fifidianana ka raha io endriny io de tsy azo antoka tanteraka tsy azo antoka tanteraka zany le eo koa le inona le fanorenana ifotony lisy mpifidianana lisy mpifidianana izy io de fa mampisalasala koa zay hanaovana an'izy io satria mbola zareo ihany no hanao anazy de zay no ilaina nyty concertation nationale ity hoe tsara zany mba iraisan'ny rehetra zay zavatra atao mba atao tena rana zay zavatra atao